ivavaka isika tompoko midera sy misaotra mankalaza ny anaranao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao nomenao ny zanakao Jesosy Kristy mba hanazavonay, mba ho masoandronay, mba hamindra toerana anay hiala tamin'ny maizina ho amazava, hanafatahotra anay koa raha honany zavatra maro isan-karazany zay amity fiainanay ity. Besaka ny zavatra mampatahotra anay, mampangorohoro anay sy hanananay fiadanana. Ny zanakao Jesosy no manome toky anay. Izy no teny aminay hoe aza matahotra fa izaho ihany. Teny mandraka ankehitriny koa zany amin'ny tsirairay aminay. Ary ankehitriny zao zahay dia mbola mangataka anao raha handre ny teninao zahay, mba sy ho lasaka tany ny teninao no ny fomba anay, fa ho raisinay tokoa zany. Hiainanay zany, ho sakafonay zany, hivelomanay zany. Ta io ny fiangonana zay tafavoreto amin'izao andro sapandrofia zao. Mangataka anao zay Tompo mba hanome fomakasitraka ny fahatongavanao, sy tonga ho azy ianao, fa ny rainao any an-danitra no naniraka anao mba hanavitra anay, mba hamonjy anay, mba hanafaka anay koa. Ta io ny fiangonana eto amin'ity toerana ity, ta io ny tsirairay avy na ny kely na ny lehibe. Fantatrao aby izy rehetra Tompo, fantatrao ny madinika kely, fantatrao koa ny olon-dehibe, fantatrao ny tanora. Sy misy anankiray aminay ka miafina aminao, fantatrao daholo. Ka dia ankehitriny zao zahay dia fantaro ny fonay Tompo, anaro koa ny fonay mba hibebaka zahay, anaro ny fagnahinay mba hitiavanay ny teninao. Ta io ty tontolo misy anay ty Tompo, ta io ny fiarahamonina misy anay koa, mila anao Jesosy zany. Na fantatry ny olona moa zany, na tsy fantatry ny olona dia ianao Jesosy ny tena tadiaviny ihany, ianao ny tena ilainy fiainany, ianao zay sy hainy tononona sy hainy lazaina akory aza, kanefa ianao ny tena ilainy fiainana indrindra. Dia ta io ny tsirairay avy, eny hoe nivavakay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'izao Tompoko dia iarahantsika mahita zany araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina, eo amin'ny filazantsarani Jesosy araka ny Matthieu. Matthieu 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9:7. Matthieu 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9:7. Matthieu 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9:7. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Araha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ireo vohitra tandrifinareo roa, ary miaraka amin'izay dia hahita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Vahao izy dia eto ty amiko, ary raha misy miteny ianareo dia lazao hoe misy raharaha nalan'ny Tompo azy, ary dia havelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny mpaminany hoe: lazao amin'izao zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy ho anao. Malemy fanahy sady mitangina biriky dia zanaky ny biriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian'i Jesosy azy, dia nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny akabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rasakazo dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka zay nieloha azy sy zay nanaraka azy dia niantso hoe: Hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie zay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avo indrindra. Ry iray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana
fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Miakatra ao Jerosalema Jesosy, izany no fiakarany farany izay miarekany ny fijaliana sy ny fahafatesana dia ny fanamiloana azy ho faty ny olona mavesakeloka teo amin'ny hazo mahafabaraka na dia tsy nanao rasy azy an-tenany sady tsy nisy fitakakory teo am-batany. Reheto araka ny fihesika symbolika ataon'i Jesosy mitaingina briky avy tao an-tendrombohitra oliva izy miakatra ho any Jerosalema. Ary ao ihany koa ny ansoanso nataon'ny vahoaka izay ny alohatra izay nanaraka azy nanao hoe hosana ho any zanaky Davida. Izay avy amin'ny anaran'ny Tompo dia Jesosy zany moa ny tena lazaina amin'izany. Jesosy no ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no atao hosana zany hoe vonjeo zahay ry Jesosy eo. Ritoaly tranainy anie zany Tompo. Ritoaly tranainy teo amin'ny Israely zany rehefa misy mpanjaka vaovao hapetraka amin'ny sezam-panjakana. Ambara amin'izany ary fa Jesosy no mpanjakan'Israely. Izy no zanaky Davida. Izy no Mesia. Izy no voahositra hatrany an-danitra hitondra ny famonjena antsika. Izany dia araka izay nampanantenaina. Izany dia araka ny teny fikasana nomena ny Davida rainy. Ary izany no fototra sady antony ansoanso nataon'ny vahoaka hoe hosana ho any zanaky Davida. Fa talohan'izany tamin'ny andron'ny Saoly mpanjakan'Israely, raha nampahorin'ny Israely ny tafika Filistina dia Davida no ilay namono any Goliata goavambe fa nalahin'ny Filistina. Niakatra tany Jerosalema izy taorianan'izay dia nihobiany vahoaka. Niobiany olona izy ka nataony hoe Saoly nahafaty arivo, Davida kosa nahafaty alin'alina. Dia tsy afelina fa nampialina ny Saoly ihany zany. Nahoana lahy ny ahy nataony hoe arivo, ny an'i Davida nataony hoe alin'alina. Zava-nisy moa zany. Fiobiam-pandresena izany anefa Tompo. Fiobiam-pandresena no ny fandresena ny fahavalo dia Goliata goavambe izay nampahory. Fa mihoatra lavitra no an'i Davida rainy ilay zanaky Davida izay reheto dia Jesosy zany Tompo. Fa Jesosy mandresy ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakany devoly. Fahiny elabe ihany zany. Ny prinsy andova fanjakana Babiloniana tao ny Nebukadnezar mbola tsy fanjaka izy tamin'izany fotoana zany. Dia irongo fiadiana mitainginy soavaly no didiny ny mpiantafika analinalina miakatra tao Jerosalema izy. Tsy hitondra soho any Jerosalema ny fahatongavany fa tonga handrava izy, tonga handevina ny tanàna izy. Misy anankiray Tompo, misy anankiray eto arahan'ireo mpianana sy olona marobe koa zay vavolombelon'ny teny fiasany zay nataony, vavolombelon'ny anso ataony ho amin'ny fibebahana sy ny finoana. Sy mirongo fiadiana ity anankiray ity, sy manana fiadiana na inona izy, sy mba mitaingy soavaly izy fa mitaingina briky miakatra ao Jerosalema. Jesosy zany Tompo. Izany dia arak'izay nampilazaina ny Zakaria mpaminany hoe
lazao amin'ny viona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avy vo anao, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaky ny biriky miasa. Misy zavatra anankivoaloha mila henoisika fiangonana amin'izao fiakaran'i Jesosy ao Jerosalema zao toko. Voalohany zany dia ny feon'ny mpianatra sy ny olona maro zay vavolombelony teny sy asa nataon'i Jesosy, sady feo fitaraina na ny feon'izy ireo no feo fiderana ihany koa. Fideranan'i Jesosy zay inoany fa zanaky Davida. Zanaky Davida no ny asany fanahy masina, zay no mitariky azy hahalala fa zanaky Davida Jesosy. Tsy voasoratra eto aloha zany kanefa inoana zany fa tsy ny hafa no mitariky azy zany fanahy masina. Isika fiangonana dia mba mila manambatra ny feosika sy ny fosika amin'irety olona rehetra toko. Mila manandratra ny fosika sika amin'irety olona zay refeo etoreto. Tsy vitan'izany fa namelatra ny lamba ny teny an-dalana ny sasany mba halehan'ny tompo zany. Ny sasany dia nanapaka-ratsakazo ka nahaha ny teny an-dalana koa. Filazana amin'i Jesosy zany fa arahaby ianao tonga soa. Fampiatranoana zany toko. Ankehitriny dia hatramin'izay aza moa dia ny fon'ny olona ny tena tian'ny tompo fiantranoana. Ny lalanao amin'ny tanàna dia marina tokoa zany, mila idiran'ny tompo zany. Fa ny fon'ny tsirairay avy no mila idiran'i Jesosy ao anatiny. Ao zany tsy misy lamba avelatra ao tsy misy ratsakazo tapahana haka amin'ny lalana ao anatin'ny fo ao. Fa ny zavatra lehibe ho sika dia zao, sao sika ny fanaony Jiosy, tsy fanao sika fa fanaony Jiosy. Rehefa isaky ny herinandro zany manomboka amin'ny alakamisy dia savana ny trano, arena daholo zay zavatra misy masirasira rehetra, misy karbonetra rehetra, mba ho kasera ny trano izy. Fa ny masirasira zany heverina hoe tsy manadio ny trano, madio amin'ny heviny hoe ara-pivavahana zany. No savana ny trano rehetra manomboka amin'ny alakamisy ka mandra-pahatonga ny sabata. Sika tsy manao an'izany fomba zany, ariana ny entana zay misy masirasira zany, sy fanao sika zany. Fa ny ampirisina atao sika kosa dia ty savao ny fotoko. Andraisiko fafa ny fosika savao, aza nananaindra foana masirasira hafahafa ao anaty ao, mangataha ny fanahy mba esorin'ny fanahy zany, mety fahazarana zany, mety fifaliana hafahafa zany. Ata hoe hafahafa moa zany dia hoe misy olona zay iza moa no afaka amin'izany, asany devoly zany, faly amin'ny zavatra zay tsy tokony hafaly, malahelo amin'ny zavatra tokony hafaly olona. Misy olona dia malahelo rehefa misy zavatra tokony hafaly, misy dia faly rehefa misy zavatra tokony hampalahelo. Aretim-be koa zany, masirasira zany esorina ao anatin'ny fo zany. Ho tanisaina daholo ve tsy tratra ny hitanisan'izany. Izao mila diovina ny fosika, mila sasana ny fosika, mila andraisana kifafa ny fosika, mba ho kasera ny fosika, mba hadio ny fosika, mba halehan'ny mpamonjy hidirany. Eo anatin'izany rehefa tompo dia zao toa sy refy eo Jesosy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny olona manao hoe hosana ho any zanaky Davida, isaorana lehilahy avy amin'ny anaran'ny tompo, sy refy eo Jesosy ao anatin'izany. Toa mangina izy, ny fanginany nefa no io ny teniny, io ny teny Jesosy eto, ny fanginany.
mila heno itsika fiangonana ny fanginana Jesosy. Ny fanginana nefa zava-dehibe ihany. Raha misy olona anankiroa miresaka ka miaraka miresaka izy ireo dia iza ny fihainy dia iza ny fiteny. Rehefa manandra-peo isika, manandratra ny feo anatin'ny fosika na mivantana amin'ny alalan'ny fitenisika dia zao mihaino Jesosy. Ny fanginan'i Jesosy zany dia mihaino sika izy. Ka dia Jesosy zay mihaino sika no atresika eto. Sy matory izy toko farikany ny fosika. Io ny mahagaga amin'ny Jesosy. Na dia tsy miresaka amin'ny olona tsirairay izy dia fantany daholo ny fon'ny olona tsirairay. Fantany filany tsirairay anatiny ao. Fantany fa mila azy, mila fiadanana, mila fahasoavana. Sika koa mila mianatra fanginana amin'ny Jesosy. Rehefa miteny Jesosy dia mila mangina sika mihaino azy. Tsy azo atao mihaino raha ohatra ka hiteny ny tena. Fa rehefa hiteny ny tenako dia mila mihaino, dia mila mihaino ny hafa zany. Tahaka amin'izany koa rehefa miteny ny hafa dia mila mihaino ny tena. Mangina Jesosy, mihaino ny feosika izy. Mihaino ny feon'ny fitarainantsika izy. Mihaino ny feo fisoratsika azy koa izy. Mihaino Jesosy. Ao anatin'ny fanginana no ihainoan'i Jesosy ansika tsirairay, na tambabe zany na tsirairay amintsika. Rehefa mangina isika koa tafalasaka ao am-posika ny teny Jesosy. Rehefa mangina Jesosy dia fantatry Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Sy izay miseho ihany fantatry ny tompony. Sy ny hazo tapahana ihany na ny sampakazo, sy ny lamba velarina ihany fa lahina kokoa noho zany dia ny fosika. Raiso Jesosy. Izy no mpanjaka anao, izy no mpanjaka sika, avy ho anao izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resaraka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitaliana. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.